Salama dole. Malaza dia malaza moa zany ny hoe koto réceptionniste, sy réceptionniste kelery, fanambanina be zany mandeha amin'ny rehetrarehetrana hoe réceptionniste ka azavaiko fa ny tanjoko ny fiainana dia tsy voninahitra fa ahoana ny atsara ny fiainako. Zany hoe fahasambarana, ny filaminana, ny ina moa zany ny confort sy ny sécurité zay no ambony fa tsy dia ina moa zany voninahitra sy diplôme. Raha ohatra réceptionniste suisse no atafavoaka ny zanako voaka ingénieur afaka mianatra any amin'ny Los Angeles, maninona moa tsika samy manana ny tanjontsika fa azavaiko aminareo ny cursus scolaire. Za nianatra tao amin'ny fahalambiazana fototra tao Nosy-Benala. Afaka BPC tamin'ny raika amby valopolo dia niditra tao amin'ny lycée Moramanga roa amby valopolo. Afaka baka tao Moramanga tamin'ny efatra amby valopolo dia niditra service national dia service national tany Mahajamba roa taona. Enina firy moa zany? Enina amby valopolo sa fito amby valopolo niditra tamin'ny université tany Akatso nanao sciences naturelles. Nahazo licence tamin'ny sivy amby valopolo dia niditra nisokatra ny ISCAM dia niditra tao amin'ny ISCAM tao amin'ny taona sivifolo. Nahazo diplôme tourisme management tao amin'ny ISCAM dia nanao réceptionniste tany Manda Beach Hotel tany Folo Pointe. Tao dia volana efabolana fotsiny dia voaroaka voaroaka dia tafiditra responsable d'approvisionnement tao amin'ny Le Pavé restaurant tao Korondrano, responsable d'approvisionnement. Namidy ny tompony Le Pavé restaurant dia sur le carreau zany. Dia teo zany nanapa-kevitra hoe tsy mety tsony ny tsaina tao amin'ny tanàna eto fa hitady lalana. Dia iny nipitsika tany Comore, tany dia miarda tany dia nahita asana ina moa zany musicien professionnel tany Comore tamin'ny taona efatra amby sivifolo ka hatramin'ny taona sivy amin'ny firy moa zany enina amby sivifolo. Dia tany koa zany sady manao mozika zany no responsable commercial ny sambo antsona hoe PGC, responsable commercial, satria za tamin'izany fotoana zany sady mahay teny comoriana couramment no mahay teny anglisy couramment ka le tompony io sambo PGC io sud-africain, Bischoff ny anarany avy any Sud-Afrique zany dia nanao trajet Madagascar, Mahajanga, Ngazija dia Zanzibar, nanao an'izay zany. Dia nahita tataka tamin'ny sivy amby inona moa zany fito amby sivifolo dia tany Mayotte dia tsy sataraiko ny cross combat fa tonga ta Suisse zany ny valo amby sivifolo dia tonga ta Suisse dia sady nanao niasa madinika zany no nanao formation na technicien informatique. Dia lasa tany La Réunion zay tamin'ny taona roa arivo tany roa arivo dia ay moa zany tamin'ny Suisse zany nanao technicien informatique nianatra informatique technicien informatique. Tonga tany La Réunion tamin'ny roa arivo dia nanao informaticien technicien informatique hardware. Dia tany La Réunion ny raika amby roa arivo nanangana entreprise boîte informatique antsona hoe ALOPC tao Saint-Paul ho an'izay gasy zay mahafantatra tao Saint-Paul no nisy boîte informatique natsangako dia za zany no tompony lorana orinasa. Tamin'ny efatra roa arivo dia nanapa-kevitra zany fa alaiko le orinasa tao La Réunion dia noetiko any Madagascar hoe anangana orinasa tao Madagascar. Dia rehefa nangana orinasa dia mandinika ahoana fandehan'ilay izy dia miasa man'olona aloha. Dia responsable informatique tao amin'ny infoservice tao Talamakoa, infoservice tao Talamakoa zany no chef de service.
de nidébauché ny skaka ny Tamatave, ino moa zany transitaire international izy io de lasa tao amin'ny skaka tao Tamatave, niasa kely enim-bolana tao de avoantso ino moa zany responsable informatique ny entreprise ny filiale ny skaka rehetrrehetra ao Madagasikara, SDV moa zany, SDV international. De nifindra tany amin'ny siège zany tany ny zone Forelo tany Tanjombato, za zany no directeur informatique ny skaka rehetrrehetra ao Madagasikara. Misy zone atao Antsirabe, misy filiale atao Majanga, filiale tany Dego, filiale atao Toamasina, de za daholy no nanao ino moa zany connexion réseau andreo niaraka tamin'ny Blue In tamin'izany fotoana zany. De raha directeur informatique atao tsy reko hoe tsy avelom-bady tsy avy tamin'ny zanako fianarana, de nahita tataka tany Mayotte technicien informatique annonce de nipostule tamin'io de niala tao amin'ny skaka sady voaroka raha teo satria efa tsy vaky loa koa zany satria méticité ny mpiasan'ny skaka ao, voaroka laha tao tsy vanina raha voaroka satria ino moa zany tao amin'ny salle informatique zany nisy sipaniditra tao, sipako niditra tao de inona moa ny vita ao anatin'ny salle informatique fa tsy azo atao fotsiny mampiditra olo ao anatin'ny salle informatique. De zay na voaroka anahy so de mandeha ny commentaire sy ny rehetrarehetra zany de nipitsika tany Mayotte, tao Mayotte niasa tao amin'ny izy moa le karana igny tadidiko anarana tao Kaweni, technicien informatique atao tamin'ny 2005 2006. De avy eo netsony ny entreprise gasy tao PC service, iry Frank no anina tao de niasa tanke technicien informatique atao. De jereko Mayotte tsisy débouché, tsisy distraction, tsisy ninina mihitsy dina mba tany métropole. De niasa technicien informatique tao Clermont-Ferrand tamin'ny 2006, niasa tao amin'ny France Télécom. De aveo nifindra tany à Paris nanao ino moa zany fusion ny migration sy fusion ny médical de France sy UEFE. De aveo nanao mission koa tany Château d'Eau tao amin'ny Electronics tao Château d'Eau. De aveo niasa tao Chartres en tant que technicien informatique. De efa niasa technicien informatique nitry ny herintaona mahery de nanao formation de technicien de supérieur informatique tany Dunkerque, technicien supérieur des réseaux informatiques et de télécommunications. De en fin d'étude de nanao tokony nanao rapport de stage. Nanao rapport de stage ny olona rehetrarehetra de zany safidy nisy namako taty Suisse de nanao safidy nanao rapport de stage taty satria mpampianatra informatique taty le izy. Tonga taty Suisse de nahita opportunité hoe afaka manao réceptionniste, nahita asa réceptionniste de mieritreritra zany hoe technicien supérieur informatique any France ohatriny nakaramany. De nahita asa ino moa zany réceptionniste de ohatriny nakarama. De il n'y a pas photo de nijanona Suisse. De le diplôme tany amin'ny SCAM mila validé natao hoe validation de validation des acquis. De nianatra tao amin'ny IFCAM tao Lausanne, Institut pour la formation des chefs d'entreprise des arts et métiers. De nahazo diplôme de chef d'entreprise en management amin'ny établissement public. Zany hoe directeur na hôtel zany. De aveo koa nanao patente tao tao Neuchâtel, canton Neuchâtel. Zany patente zany capacité ahafahanao gérer hôtel restaurant. De nanao gérant na restaurant pizzeria tao La Chaux-de-Fonds. De inona moa nisy problème marzala satria turc ny tompony izy tany de ina amizay za zany ny nanoy ny resaka nanao réceptionniste. Io réceptionniste io mbola zavako manaraka hoe afangaronareo am'le ino moa zany réceptionniste amin'ny hôtel de volana na hôtel voahirana de manome la clé fotsiny ino moa zany ny hôtel ny mpandeha fa vaste be zany le réceptionniste zany, miasa amin'ny front office ho an'izay mahafantatra de ataovy commentaire fa tsy moramora zany, administration ny atao am'zany, management ny atao am'zany. Zay le izy karaha ohatra ka réceptionniste aty Suisse
regny hitanareo reny afaka ny vakansy eran'izao tontolo zao ny zanako mivoaka za zao milamina de omena tsiny ve zany za zany raha zay raha fa réceptionniste tsy esy fotony niverina tany la réunion nanao vakansy le tao la réunion nisy entreprise nisy bandy nanao entreprise mitovy tamiko tao la réunion mivarotra matériel informatique sa nanao SAV verina tany hatram'izao le bandy reo mbola mitsipozipozy à la réunion nefa za aiza sy aiza misy anahy en tant que réceptionniste entre guillemets responsable d'hébergement tena asako fa sarotra ny teny migasy an'izany fa de forceny foana réceptionniste la mpanasa vilia la zay foana ny système satria zay no mahafinaritra azy le hoe am'izay tsy crédible zany zavatra resanao tsy tia ny zavatra resahako mikasika fivavahana politique rehetrarehetra de tereny ho mpanasa vilia fa responsable d'hébergement raha nahita agnabonareo tamin'ny TF1 nisy reportage mikasika ny toeran'ny resako de voasoahatra eo fa chef réceptionniste mbola tadiavinareo zany mikasika ny Inzelt Valt mbola misoratra eo hoe chef réceptionniste tamin'izany fotoana zany fa ny gasy tsy teny an'izany mihitsy gasy tsy anamafy mihitsy le ninga ka chef réceptionniste zany misy olona firy ny feheziny ao tsy teny an'izany izy be debe koa ny gasy nahita hoe za tompona orinasa atao la réunion tsy teny an'izany koa be debe koa ny gasy mpiasa ny skaka ao tamatavy transitaire eo nahita hoe za responsable informatique atao fa tsy teny an'izany fa le manasa vilia no mahafinaritra azy de réceptionniste de tazoniko am'izay réceptionniste zay na de responsable d'hébergement misy anahy am'izao fotoana zao ho an'izay mahafantatra responsable hébergement zany mila diplôme zany mila fahaizana zany mila management zany mila comptabilité zany mila fahaizana informatique zany azavako manaraka ny métier réceptionniste de hitanareo ahoana zany réceptionniste zany sura daholo